tenin'andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. dia misaotra an'Andriamanitra isika riavana raha mbola tafahoana eto indray amin'ny alalan'ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity dia eto amin'ny radio teny fiainana. Maniry indrindra ny fitahin'ny tompo mbola homba antsika tsirairay amin'ny alalan'ny fanarahana sy fiainona ity fandarana ity. Amin'ity herinandro ity isika dia miditra amin'ny advento faharoa araka ny perikopany fiangonana dia araka ny loi FDB izay voatondro manao hoe amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra manangona ny olony. Andriamanitra manangona ny olony. Nolazaintsika teto fa ny advento dia midika ho ny fahatongavan'ny tompo ka manambara ny taom-baovao ny fiangonan'Andriamanitra. Dia ny tompo izay tsy manadino ny olony ka tonga hitady azy araka ny loi FDB izay natolotra ho antsika tamin'ny advento voalohany tamin'ny herinandro lasa izany manao hoe tsy ahivitsika Andriamanitra mamangy ny olony. Ary amin'izao herinandro faharoa izao antsoina hoe advento faharoa dia velarin'ny tompo amintsika sy amin'ny fiangonany ny fikasany dia izy tonga tsy ny hamangy fotsiny ihany izany hoe tsy hitsidika dia ho lasa na ifandao indray sanatria fa ny hanangona sy hamory ny olony ho eo aminy ary izy hitoetra eo afovoan'ny olony. Zany dia mba hatanteraka ny teny fikasana izay nanaovany fanekena dia tsy ahivitsika hatrany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo izaho Andriamaniny ary izy ho oloko. Ny Jeremia 3:7-7. Raha ny marina dia io fanekena lehibe io no fototra sady antony anorenan'Andriamanitra ny fikasany dia ny fanorenana ny fanjakany eo amin'ny olony. Mivelatra amin'ny endrika telo miantaona ny fahatanterahany fikasam-panekena izay nataon'Andriamanitra io ka anangonany ny olony. Ny voalohany dia ny fanangonany ny fanjakan'i Israely izay nivaky roa ho fanjakana iray. Ny faharoa dia ny famorinan'i Israely izay nahelin'Andriamanitra any amin'ny jentilisa no nikodinany taminy manerana ny tany rehetra eo amin'izao tontolo izao atao hoe nalazaina hoe diaspora na fielezana. Ary ny endrika fahatelo ny amin'ity fahatanterahany fikasam-panekena izay ataon'Andriamanitra ity dia ny famorina ny jentilisa ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe ny olona rehetra na Israely na tsy. Ny voalohany dia ny fanangonan'Andriamanitra ny fanjakan'i Israely izay nivaky roa ho fanjakana iray. Ny amin'izany dia efa nanambara tokoa ny tompo tamin'ny Israely olony izay tafasarako fanjakana roa tao aorianany nanjakany Solomona zanaka Davida dia ny Joda fanjakana taty atsimo ary ny Efraima fanjakana tany avaratra. Ka hoy izy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo izao no lazain'i Jehovah tompo indro izaho haka ny tapakazon'ny Josefo izay eny amin'ny tanan'i Efraima sy ny firenen'i Israely namany ary akambako ho eo amin'ny tapakazon'ny Joda izy ary ataoko tapakazo iray ihany izy ka ho tonga iray eny an-tanako. Ezekela 7:7. Ny faharoa dia ny famorinan'i Israely izay nahelin'Andriamanitra any amin'ny jentilisa manerana ny tany rehetra atao hoe diaspora na fielezana ho isika. Ny amin'io dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'ny tompo
dia lazao aminy hoe izao no nazainy Jehovah tompo, indro izaho aka ny zanak'Israely avy any amin'ny jentilisa izay nalehany eny angoniko avy any amin'ny manodidina azy izy ka hoentiko ho any amin'ny taniny, ary ataoko ho firenena iray any amin'ny tany izy dia any amin'ny tendrompohitry ny Israely, ary mpanjaka iray ihany no ho mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firenena roa intsony izy, ary tsy saraka ho fanjakana roa intsony, ary tsy handoto tena amin'ny sampiny na amin'ny fahavetavetany na amin'ny fahadisoany intsony izy, fa ho vonjeko ho afaka mifonena ny rehetra izay nanontany izy, ary ho dioviko izy ka dia ho oloko ary izaho Andriamaniny. Ary Davida mpanompoko no ho mpanjakany, ary iray mpiandry izy rehetra dia andeha araky ny fitsipiko izy sady hitandrina ny lalako sy ankatoy izany. Ary honina any amin'ny tany izay nomeko an Jakoba mpanompoko izy dia ilay efa nonena ny razanareo ka honany izy sy ny zanany mba amin'ny zafiny mandrakizay. Ary Davida mpanompoko no ho mpanapaka azy mandrakizay, ary hanao fanekem-pihavanana ho azy aho ka ho fanekena mandrakizay eo aminy izany, ary hametraka sy hamaro azy aho sady hametraka ny fitoerako masina eo amin'ny mandrakizay. Ary ny tabernakeliko ho eo aminy dia ny tranon'ilay fionana amin'Andriamanitra zany izay endrika mialohan'ny tempolo tao Jerosalema, ary izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko, ka dia ho fantatry ny jentilisa fa izaho Jehovah no manamasina ny Israely amin'ny sy ny fitoerako masina eo amin'ny mandrakizay. Ezekiela 7:7-20 ka hatramin'ny 9. Ny endrika fahatelo isehon'ny fahatanterahany fanekeniny izay nataon'Andriamanitra amin'ny olony dia ny famoriny ny jentilisa ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa voasoratra ny amin'ny Mesia, ny mpanompon'i Jehovah hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary amin'izany andro izany ny solofon'ny Jese izay hitsangana ho fanevana firenena dia izy no ho tadiaviny jentilisa, ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Isaia 1:10. Eny, hoy ny Tompo, mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoko hanandratra ny firenen'i Jakoba hianao sy hampodiny Israely sisa voaro, fa homeko fanazavana ny jentilisa koa hianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Isaia 7:20. Fa ny fikasana izay nataon'ny Tompo tamin'ny Israely firenena izay voafidiny dia indro fa efa nitariny tokoa ho amin'ny Israely vaovao dia ny fiangonan'Andriamanitra izany dia izay rehetra mino an Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjiny ary miombona ho fiangonana iray ho tenan'ny Kristy. Dia araky ny tenin'Andriamanitra voasoratra hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, araky ny Exodus 7:21, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra izay tsy namrana fo fa ankehitriny efa namrana fo, araky ny Hosea 2:10. Zany dia voatondro amin'ny Petera 1:2-2 ka hatramin'ny 10. Ny famorampon'Andriamanitra dia izy tsy mahafony ny olony, ary dia miala nenina aminy amin'ny anyrany Mesinina Kristy mba hamory ny olony. Izany no hafatra sady fahitana lehibe izay nomena ny Isaia mpaminany raha notariny fanahin'Andriamanitra izy fa izay hiteny ny amin'ilay voaosy Jehovah izay hanavotra ny Israely sy hampody ny voninany, sady nampiteny azy raha teo araky mosoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato ho amiko, satria Jehovah efa nanositra hitory-teny so mahafaly amin'ny mpandefitra, efa naneraka hiasitrana ny toritory fo izy, zany hoe ameny ratrapony, ary hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoakany eo an-tranomaizina ho amin'ny mazava, hitory taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamanitsika, ampionina ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo aoziona, eny hanome azy hamama ho solon'ny lavenina sy diloely fifaliana ho solon'ny fahalelovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy rera-dreraka, mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana
na amboleny Jehova ho fampisehomboninaitra. Isaia 2:1 ka hatramin'ny 3 dia manondro indrindra an Jesosy zany. Dia tanterahany Tompo tokoa ireo teny fikasam-panavotana ny olony sy ny olona rehetra raha nanokatra ny horonam-boky izay natolotra azy Jesosy. Ary rehefa avy namaky io teny voatondro amin'ny Isaia io izy dia nilobavaka nanao hoe androany no efa tanteraka eto anatrehanareo zany soratra izany. Luka 4:1-2. Dia famangina Andriamanitra lehibe indrindra zany ry havana. Andriamanitra miseho amintsika tonga nofo eo amin'ny olony, tonga eo amin'ny olony, mamangy azy, manangona azy ary monina eo aminy. Satria raha tonga izy dia tonga indrindra ho an'ny olony, dia ho antsika olombelona tsy hakanavaka izany. Araka ny teny Jesosy manao hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very dia izay tafasaraka tamin'Andriamanitra izay tsy mahalana an'Andriamanitra. Araka ny Luka 7:20-20. Izany famangin'Andriamanitra izany dia hitady sy hanangona ny olony. Zany no advento nataom-baovao zay ankalazany ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny tany rehetra manerana izao tontolo zao ry havana. Ary dia ho amin'izany no hanomezany Tompo ny teny fikasana araka voasoratra hoe amin'izany andro zany ho Jehova no hanangonako ny mandringa sy amoriko izay noroahina. Mika 4:4-5. Fa ny fiavian'ny Mesian'Andriamanitra dia ilay voahosiny mba hitondra ny famonjeny dia ny hanangona ny olony. Ary ho Jesosy zay tsy mahafoy ny ondrony manana ondry hafa zay tsy amin'ity valy ity aho dia ny fanjakan'Andriamanitra na ny ankohonan'Andriamanitra izany. Ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hiaino ny feoko ary ho tonga handihany iray izy sady iray ihany ny mpiandry azy. Jaona 2:1-4. Hanomana ny fahatanterahana ny planin'Andriamanitra izany. No antony iraka na mission amin'ny teny baiko zay nanendrena ny Jaona mpanao batisa araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa hoy ilay anjely tamin'ny Zakary rainy Jaona, aza matahotra ry Zakary, fa efa nome inoina ny fangatahanao ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao ary maro no hifaly amin'ny hahaterahany. Fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy ary tsy sotro divay natoka sady ho fenona ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny aza. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny amin'ny Jehova Andriamaniny. Ary izy andeha eo alohany amin'ny fanasy ny herin'i Elia mba hampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendreniny marina, hamboatra firenena voahomana ho an'ny Tompo. Araka ny Malaki 2:7-20 zay voasoratra ato amin'ny Luka 1:7-20. Fa Andriamanitra tokoa dia tsy mahafoy ny olony indrindra raha izy ao anatin'ny fahoriany ary amin'ny maharay sady Tompo azy dia misahirana izy manangona hoe ho aminy ny olony zay nividiny lafo tokoa tamin'ny rany zanan'ilay tokony araka ny Petera 1:17. Izy ireo tokoa nefa niaretan'i Jesosy mba tanteraka araka ny voalaza ny mpaminany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo nefa sitraky Jehova ny hanorotoro sy hampangiry firy azy. Rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia hita taranaka sady ho maromandro ary ny sitrapon'i Jehova dia hambinina eo an-tanany. Isaia 7:10. Andeha ho fehitsika ry havana zao vaovao mahafaly lehibe dia ny fahatongavan'ny Tompo sy ny famoriantsika ho ao amin'izao. Raha fehitsika ny antony mbola hatongavan'ny Tompo hamangy atsika sy hanangonantsika dia telo mifameno izany. Ny voalohany dia ny fitiavana antsika dia isika nataony olony ka tsy hahafozany antsika araka ny voasoratra hoe tia ny azy Jesosy zay ao amin'izao tontolo zao ary tia azy hatramin'ny farany. Jaona 2:7-20 zany. Milaza koa ny amin'ny fahatongavany ny amin'ny fanindriny sy ny fikasany indrindra mba hanangona indray sy hampiray antsika ao aminy mba hanjakan'ny fitiavany
zay ampiray sy ampifankaty tokoa ny olony araka ny tombavaka zay ny ataon'i Jesosy tamin'ray manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izaho koa ao aminao mba ho ao amintsika koa izy. Jaona 7:12 ary ny antony fahatelo ny amin'ny atongavany tompo amin'izao advento izao dia ny fanomanana antsika amin'ny andro fiaviny mba tsy hanantsiny isika amin'ny fotoana atongavany, zany hoe amin'ny fotoana izay eonantsika aminy sy ifanatrehantsika amin'ny firavoravoana sy ny fifaliana. Korinthiana 1:1-9. Fanomezana toky sy antoka lehibe ho antsika ny planin'ny fahatongavan'Andriamanitra sy ny famanginantsika, fa Andriamanitra tsy nahafoy na nanadino antsika sanatry izany. Kanefa koa fampitandremana antsika izany ry havana mba hitandro sikolo ny firaisantsika amin'Andriamanitra sy ny tandremantsika ny didi-pitiavany, fa Andriamanitra dia fitiavana. Araka izany isika tsy naman'izay manahaka na mampisaraka, fa naman'izay mamory sy manangona tahaka azy. Koa sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony manao toy izany, manao tahaka azy, raha avy izy ary efa tonga tokoa ny tompo, fa voasoratra hoe mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Dia ho voninahitr'Andriamanitra raintsika, Andriamanitra tsy toy sady be famindram-po, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, iraky ny ray tonga ho antsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.